Alléluia. Dia mbola faly miarabanao indray izahay amin'ity andro androany ity tonga soa eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity hiaraka hanompo azy eto isika. Manasa anao hitsangana amin'ny toerana misy anao dia andaontsika hiaraka hideran'ny tompo androany. Tsarovy fa ao anatin'ny fiderana dia misy ny herin'Andriamanitra. Tahaka ny zanak'Israely nandeha tany Jeriko mba hahatonga an'zareo tafiditra tao amin'ilay toerana dia mila narodana le manda teo. Tamin'ny alalan'ny fiderana nandrotanana an'izany manda izany. Ka androany raha misy manda ny aretina eo aminao, raha misy manda izay natsanga ny olana eo aminao, dia mino androany fa raha hideran'ny tompo amin'ny fonao rehetra ianao dia ho ravo izany androany. Amen. Dia manaova ihany koa tahaka amin'ny Paoly sy Silasy hoe tao am-pigadrana izy voafatotra izy, fa rehefa nihira fideranan'ny tompo izy nataony tamin'ny fony rehetra izany dia mivavy koa ny fatorana rehetra izay nangeja azy. Androany mirao an'ny tompo amin'ny fonao rehetra, miderahan'ny tompo amin'ny fonao rehetra. Aza menamenatra mihitsy aza mijery ny manodidina anao fa tena hoe ataovy ohatrany hoe anao sy Jesosy ny eto amin'ity toerana ity dia tena ho hitanao fa iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny fonay rehetra no hiderana ianao. Derainy ianao Adonai. You
rehetra raha misy ny laza dia ho anao rery ihany zany. Mivavaha ny fonao rehetra dia raha ho amin'ny fonao Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka amin'izao fotoana izao. Alleluia. Dia samy mahazo ny toerantsika moramora itsika. Zavatra tsapa moa eo amin'ny mpino sy ny fiangonana dia izao. Rehefa misy olona